Ie, tia ranomanitra. Amiko ny ranomanitra ohatran'ny mozika misy tantarany dia manana ranomanitra maromaro ako dia arakaraky ny humeurako izany. Dia anaovako hoe na ity dia arakaraky ny akanjo rehefa teo bandibandy aho ohatra dia manao pakona, rehefa teo vehivavivavy dia manao chance, arakarany. Tsy mbola. Ny cadeau angamba ny mety misy hoe tsy tiana fa tsy dia tena hoe ampiasaina matetika. Nisany marina aloha tsy tadidy fa mety eo amin'ny roapolo eo na mihoatra tsy ferana mihitsy. Anankiray ihany fa rehefa lany iny dia mividy ohatran'iny dia le efa mitady ho lany koa le ohatran'iny ao satria le izy tena tiako ampiasaiko matetika dia mety tsoky tia anatsolo mihitsy aloha raha tsy tonga ny solony. Yves Saint Laurent cinéma, izay ny anarany. Tsy dia tena hoe ahoana fa matetika ilay izy tsy dia eny io moa zany question de goût ohatran'ny sakafo, ny akanjo mety hoe tsy mety amin'ny oriko fotsiny fa mety amin'ny olona. Misy hoe zavatra fofona hoe mahazatra anazy sy metimety amiko fa ilay izy tsisy hoe ratsy fa rehefa hoe tsy mahazatra na tsy zakako fotsiny ohatra dia mety hoe miataka kely fa eny mbola tsy nisy aloha izany fa misadapte amin'ny olona eny ihany satria mety tsy tian'ilay olona kotsina ilay anahako tsy izay no hoe ietahany anahy na hoe ietahako anazy. Ny tena tsaroako nanamarika anazy zany tamin'ny 5 taonako no nanomezana anahako an'izay cinéma izay dia nanomboka teo lasa curieuse amina resaka ranomanitra dia mividy rehefa misy occasion ahafahana mividy. Tsy manokana budget, tsy ao anatin'ny budget mihitsy ny ranomanitra raha ny tena izy hoe budget mensuel dia misy ranomanitra. Rehefa ohatran'ny hoe rehefa hoe mivoaka ny ivelany fotsiny ohatra dia raha sendra hoe mahita na mandalo dia izay ilay teneniko hoe occasion na opportunité dia mividy fa tsy programme mihitsy izany hoe aiza misy mpivarotra ranomanitra na hoe iny misy ranomanitra vaovao mivoaka indray dia hoe tsy maintsy manana an'iny fa rehefa sendra fotsiny izany tsy manokana budget. Mankasitraka betsaka anareo koa dia mandra-piona.